tompoko lasy tompoko vavy miaraba atsika mianakavy any atokantrano so any ampiasana any eo ampijerena ny ty fandarana ny télé atsika ty ny TV presse tsika eto mino tsy manantena fa zavatra alinatsika indray no resahana androany dia misaotra betsaka ny teknisianina mamitena misaotra ny mpiara-miasa rehetrarehetra mikarakara nyty fandarana mahafinaritra ity. Ny resaka ho resahantsika androany dia resaka momba ny volo, fanondrin'ny volo sy ny hoe fitsanan'ny volo. Maninona ny olona ray ny lasa sola, inona ny antony mahatonga ny ankizy vao teraka dia efa tsisy volo, mihitsana ny volon'ny vehivavy, mihitsana ny volon'ny lehilahy, lasa misy sola, misy boribory ao, lasa tsisy volo intsony. Manarak'izay resahantsika ihany kokoa hoe ny fepetra, fisorohana izay azo atao manoloana an'izany olan'ny volo eo amin'ny olombelona anankiray izany. Ya, ny eo amin'ny resaka volo dia aloha resahantsika hoe ny volo io dia ohatran'ny voninkazo, ohatran'ny voninkazo rehetrarehetra io dia misy ny hoe roa amin'izao izy manomboka maniry dia avy eo miroborobo be dia avy eo mihitsana rehefa tonga any amin'ny fahanterany any mekely le volo. Le physiologie ny volo zany resahantsika hoe ny volon'ny olona anankiray dia manomboka maniry io any akibon'ireny. Vao manomboka teraka ny any akibon'ny ankizy anankiray dia tokony efa hisy volo. Nefa misy kokoa ny ankizy anankiray tsisy volo mihitsy any akibon'ireny satria nahoana mety misy aretina atrany akibon'ireny any. Ny volon'ny olona anankiray zany dia misy fazy anankitelo ny fanondrin'ny volo. Ny fazy voalohany ao resahantsika dia ny fazy antsoina hoe fazy anagène, dia misy ny antsoina hoe fazy catagène, dia misy ny antsoina hoe fazy télogène. Izy io dia maniry ny volo, maniry izy androany dia ao anatin'ny herinandro eo dia rehefa avy eo izy io dia mety tsy dia mitombo loatra eo anelanelan'ny herinandro na roa herinandro dia vao izy mitombo tsikelikely dia rehefa avy eo amin'izay mihitsana io volo io afaka telo volana mihamato azy ohatran'ny voninkazo hoe nanira dia mihamato azy, afaka telo volana. Zay zany ny fomba fanondrin'ny volon'ny olombelona anankiray. Volon-doha resahantsika eto aloha fa tsy miresaka amin'ny volom-bava sy ny any amin'ny volo-kelika sy ny any amin'ny volon'ny toerana hafa any. Io volo io zany dia mety misy olana karazany maromaro, misy ny hoe amin'ny toerana kely fotsiny mihitsana dia misy kokoa ny anankiray hoe amin'ny toerana maromaro dia misy ny mihitsana na hoe tsisy volo tonga dia amin'ny toerana be dia be. Zavatra zay zany ny anton'izay zany no resahantsika. Resahantsika aloha zany le hoe tonga dia le mihitsana tanteraka chute diffuse, pelade diffuse, tonga zany dia tsisy volo tanteraka mihitsy n'ilay olona, miala dolodolo lasa babagoana tanteraka ny eo amin'ny volon-dohan'ilay olona anankiray na ny lehilahy na ny vehivavy eo. Ohatra antony anankiray mety mahatonga an'iny ny olona voa cancer. Voa cancer dia misy le manao an'ilay fitsaboantena amin'ny alalan'ny fanafodin'ny cancer, chimiothérapie, mihitsana tanteraka ilay volo. Mety azo avy amin'ny pelade diffuse, otrikaretina anankiray zany izy io zany mahatonga an'izy io dia tena tsisy tanteraka mihitsy hoe pelade décalvante totale, tsisy intsony ny volon'ilay olona, tena sola tanteraka. Dia ao anatin'io zany mety ifangaro amin'ny ohatra misy champignon zay eny amin'ny anonan'ilay olona, otrikaretina ray amin'ny mahatonga an'iny, eny amin'ny hoho, eny amin'ny loha, eny amin'ny volomason'ny olona io matetika ny vehivavy ny tena voan'izy ireo. Pelade sévère ny itenenantsika anazy amin'izay ora sy fotoana zay. Izy io dia eo amin'ny 500 isan-jaton'ny aretin'ny volo dia avy amin'io pelade sévère, io pelade sévère io daholo ny tena hita. Dia izy io dia ataontsika hoe lavalava ny fitsaboana anazy ary amin'ny voalohany izy io dia soroana raha toa ka kitakitana ilay olona manantona mpitsabo, fa raha vao tara be ny fitsaboana anazy dia lasa sarotra be mitsabo anazy io. Misy ihany kokoa amin'ny terme médical moa ny itenenantsika anazy eto, satria misy karazany be dia be ny sola fa miteny gasy izy teny sola fotsiny hoe mihitsana ny volo. Misy ny antsoina hoe ao anatin'ilay volo mihitsana tanteraka be dia be iny dia misy ny antsoina hoe alopécie androgénétique dia misy azo avy amin'ny effluvium télogène, zany anisany antony mahatonga an'le izy. Effluvium anogène dia ny pelade, karazan'ireo sola roa zany izy io. Izy ireo dia mety zavatra hiara-seho aminazy
dia ny mety mafapana kely le olona misy fiavra be mipetraka kokoa izy io mandritra amin'ny bevoka rehefa bevoka ny vehivavy anankiray a dia tratrany eo fitsanany volo io manarak'izay mety mifinanana fanafody sasatsasany ora tenenitsika eto mifanafody kakana anankiray zay tandremana foana fa ngiasy sasatsasany zao de manoko totoa amin'izy io ny finanana an'ity le ody kakana hoe albendazole raha diso dozy izy io nisy artiste anankiray ngeda malaza be teto Madagasikara voan'izy io raha diso dozy izy io a dia mahatonga fitsanany volony olona anankiray zay le hoe finanana fanafodiny nahatonga an'ilay izy ka aleo mitandrina foana ny finanana ny tambavy sasatsasanyireo kokoa de mety mahatonga an'izy io tsy teny anaran'ilay tambavy moa tsika manarak'izay kokoa ny vehivavy sasatsasany le vehivavy ngeda be izy teo aloha de tiana régime malaza be moa le manao régime fa mba hanana te hanana taitay fine lasa kelikely mahafinaritra zay le hoe régime sévère tena tsy mihinana mihitsy satria misy ny olona de tena tsy mihinana amin'ny maraina tsy mihinana ny atoandro ny hariva zary raha mihinana kely reny tompoko de manisan'ny facteur favorisant fitsanany volony olona anankiray indrindra ianareo vehivavy reo tsy de tsara reo olona manao mahikely loatra ao anatin'ny fotoana vitsy fa miteraka fitsanany volo satria ny volontsika io de misy sakafo hohaniny mila mihinan-kanina ao anatin'ny vatatsika izy io de mila omena sakafo foana ara-dalàna ho isan'andro fa tsy avela fotsiny amin'izao a dia tsy mihinan-kanina le volo de lasa mihitsy ny an'ny olona lay tsy manana haniko hohanina le any amin'ireny le hoe any amin'ny tany tsisy hanina mihitsy ny hoe tratran'ny kere de lasa sola reny olona ireny mampalahelo reny anisan'ny antony mahatonga ny fahasolana ohatra ny zany kokoa le zazakely any an-kibo lay vao teraka dia sola satria nahoana misy antony anisan'ny antony ny le reniny tsy ampy sakafo le zaza tsy ampy sakafo de lasa mahatonga an'ireny nefa ihany kokoa ny finanan'ireny bevoka fanafody mihinan-kina-poana na mihinan-kina tambavy foana de misy fiatraikany any amin'ny volony zazakely anankiray mitsana izy avy eo na tena tonga dia tsy misy mihitsy noho izany mitandrina be zany rehefa bevoka tandrina ihany kokoa eo amin'ny resaka finanan-kanina ho resantsika eto hoe misy tokoa zany hoe vao teraka dia tsisy volo lay zazakely satria nahoana ny anaran'le aretina moa zany amin'izay a de misy tany tenenitsika eto ny anarany alopécie congénitale bénigne dia misy kokoa ny alopécie occipitale du nourrisson eo amin'ny occipitant fotsiny zany eto ny tsisy volo fotsiny reny zany a vao teraka reny dia mety isy eo misy ihany kokoa ny hoe mety tsisy volo tsy kelikely le ankizy zay le tenenina hoe dystrophie papillaire de misy ihany kokoa ny rehefa progrès miala tsikelikely eny le mihitsana volo tsikelikely le ankizy de misy indray le antsoina hoe mihitsana volo tampotampoka be ny ankizy io aloha ny resantsika inona ny antony mahatonga an'izy iny ny pelady manarak'izay ny radiothérapie lay olona voan'ny cancer de misy fitsaboana atao anazy manarak'izay ny chute cheveux caché le mihitsana volo ny vehivavy ny tena betsaka amin'io nefa tadiova ny ankizy koa de mety ho voan'io antony mahatonga an'io ny teinne du cuir chevelu resantsika eo zay antony mahatonga an'izy io de ny trichotillomanie anisan'ny antony mahatonga ny fitsanany volo misy anarany zany ny aretin'ny volo fa tsy hoe mihitsana volo fotsiny araka amin'ny fitenitsika malagasy dia manarak'izay kokoa ity male mandeha makany amin'ny mpanety sy ny soin ataony amin'ny ankizy aloha ny resantsika fa rehefa voatsika resaka amin'ny vehivavy rehefa mandeha makany amin'ny mpanety tompoko de tompona andraikitra amin'ny mpanety zay zavatra miseho be dehibe any amin'ireo mpanety sasatsasany eto Madagasikara dia tsy voadio akory le fitaovana de tonga de maika anao an'le hafa tokony dioviny reny misy fitaovana fanadiovana an'ireny be dehibe ny fitaovana misy ny antiseptika tokony anadiovana an'ireny dorana sasana de diovana na le figo anaovana azy satria mifampifindra lay otrika aretina lasa mahatonga ny aretina any amin'ny olona hafa de miverinao le olona afaka eritaona de mitaraina amin'le mpanety de manaonao lasa simba lay tsy miteny akory hoe tsy mahay mpanety fa mahery zareo fa le any amin'ny fanadiovana an'le fitaovana
tompoko anisan'ny antony mahatonga ny volon'ny ankizy anankiray hosola na ny vehivavy kokoa raha tonga amin'izy io any am'le soin atao am'le izy ny vehivavy moa tena betsaka fa ny ankizy aloha zao no resahantsika mihitsana ny volon'le ankizy lasa misola le ankizy satria misy otrikaretina nampiasana am'lay figo na le fitaovana na le tondeuse iny ao amin'ny olona ray zay tokony diovina tsara aloha zay vao anaovana ny olona ray diovina tsara izy reny ny mpanety zany de tokony mba anao an'izay tokony hoe isin'ny fandrindrana tsara zany eo am'le toerana fanetezana volon'ny olona anankiray mba tsy hahatonga tsika ho voany ankizy kely de lasa mitaraina de manarak'izay le soin ataotsika ray aman-dreny amin'ny ankizy tiana ho tsara volo le ankizy de inona ny atao asisinan'ity karazana produit rehetrarehetra ty sy ny shampoing ty tandremy reo olona reo fa tsy mety loatra izy reny mila raha maso fa saripady ary fragile malemy oa volon'ny ankizy io eo amin'ny ankizy ihany resahantsika misy le teneny chute en cheveux altéré misy goky misy bangy etsy sola etsy de etsy sola de etsy sola de etsy sola misy miteboteboka be dehibe reny a tenenina hoe tenne na ihany kokoa alopécie ny tenenana anazy sy alopécie cicatricielle mety antony mahatonga an'ireny eo amin'ny ankizy mety ohatra ny enjery le ankizy de voakika de lasa nisy cicatrice de tsy maniry tsony le volo mety ny rarahan'ny asidra mety accidenté le ankizy dia lasa tsy nentina niry tsony le volo satria tsy voara-maso le soin rehefa avy eo manarak'izay mety a ho nydidina le ankizy dia mety tsy maniry tsony eo amin'ny partie an'ilay a volon'lay ankizy anankiray zay zany ny karazana aretin'ny volo eo amin'ny ankizy eo amin'ny vehivavy ndray zao no resahantsika misy anarany a ny aretin'ny volo io fa tsy anarana anankiray ohatra ny telefôna zao miresatsika misy ny telefôna Samsung ohatra ny resahantsika misy ny Samsung S4 S5 S7 S8 sy ny BDB de ohatran'izay koa ny anarany aretin'ny volon'ny olona anankiray misy anarany BDB eo amin'ny ny vehivavy voateraka le vehivavy dia tsisy volo zay le teneniny alopécie congénitale misy sola voateraka tsy maniry volo de gaga izy jerena tonga ary amin'ny fahem-bolana fito volana mbola tsisy ankizy vavy kely io a na le vehivavy kokoa miala tsikely mihitsina tsikelikely ny volony zay le hoe chute de cheveux localisé eo amin'ny toerana eo de mihitsana tsikelikely inona mety ho antony izy iny mety anana olana eo amin'ny glande endocrine trouble endocrinien glande endocrine zany a misy BDB zany ny anankiray zay hita ny gasy matetika moa de ny thyroïde na ny gasy moa miteny le mahatonga an'le goitre zany any amin'ny glande endocrinienne misy any amin'ny glande surrénale any eo ambonin'ny raha eo zany misy glande kely anankiray zay reny zany anisan'ny antony mahatonga ny fitsana ny volon'ny vehivavy anankiray misy ihany kokoa le aretina anankiray le hoe pelade resahantsika zay pelade zay rehefa avy eo misy ihany kokoa ny vehivavy anankiray a zay manao radiothérapie mitsabo cancer de mihitsana ny volony iny moa be de be ny olona manana fianakaviana sy efa nanana fianakaviana voan'ny cancer sy voan'ny cancer de mahafantatra an'iny hoe mampitsana ny volony vehivavy anankiray izy zay manarak'izay misy ny antsony hoe mihitsana le volo mihitsana hoana vao mibangy volo mandeha mandro misasaloha de mihitsana ny volon'le vehivavy reny zavatra reny zany de azo avy am'reto aretina reto le hoe trichotillomanie zay zany anisan'ny aretina anankiray mahatonga anazy de ny anankiray kokoa ny eo amin'ilay nareo vehivavy marina hoe vehivavy jerijery de mila manao jejojejo de le mandeha coiffure foana de lendray le produit ataon'le coiffure le mpikarakara ao a tsy mety am'le volonao de mahatonga am'le volo mihitsy de indrindra moa vehivavy tia manao an'ity karazana menaka amin'ny volo sy ny shampoing ty ireny anisan'ny antony mahatonga ny fitsana ny volo iny raha toaka tsy zaka lay produit ary misy aramoany ny vehivavy sasany vao atao izy de tonga de mahita teraka de tsy maniry de lasa manao perruque manarak'izay le soin anareo vehivavy io zany de tandremy soin ana volo io a aleo a zay ny antony mahatonga hoe ampianary lay olona manao an'lay mikarakara volo mifampianatra na mandeha mianatra any am'ireny toerana fanifanana ireny satria any am'ireny misy ny antsoina hoe fampianarana de ampianarina zany ny olona de mba anetanana an'ireny le mpanety sy mikarakara volo mpanao esthéticienne reny hoe mifampitary olona fahaizana fa tsy mifanaratsy fa mifanaratsy fotsiny matetika ny atao de lasa tsy mandroso lay domaine anankiray le zavatra lay ara ataonareo
de lasa any amin'le olona le mikara le vehivavy mikarakara volo ao aminao no any de lasa kokoa misy kokoa ny misy aretina anankiray hoe alopecia cicatricielle lasa misy cicatrice be eo tsy maniry tsony volon'ilay vehivavy de eo koa lehilahy kokoa de misy sola lehilahy moa iny de hoe sola vatony misy fitenin zareo anankiray hoe mandeha lehilahy sola vatony tsy manino nefa de tenenina atsika lehilahy fa de tena misy antony re olona io fahasolana io fa tsisy an'izany mandromandro manana aretiny zany ohatrany anao zay efa manomboka miakatra kely ty misy antony io ny taonako aloha nefa me mandroso fa misy antony kokoa mety mahatonga an'io ny antony tenenina de mety misy an'ireny champignon reny resantsika avy any amin'ny voateraka ihany ohatrany resantsika teo vo any amboaka voateraka le ankizy de tsisy zay le antsony hoe alopecia congénitale la lehilahy reny resaka eto manarak'izay lehilahy anankiray ataontsika hoe mety tsisy volom-bava mihitsy izy rehefa lehibe eo na tsisy volo amin'ny vatany rehetrarehetra reny le lehilahy le ataontsika hoe somary laisaka sarim-bavy reny kokoa tsisy volo manarak'izay misy an'le volon'le lehilahy le mimitsana tsikelikely lehilahy moa lehibe mokondodo de tsy mivako loha nefa tadio fa zay le tenenina aretiny izy io zay le teneny hoe alopecia androgénique mila tsabony io re olona fa tsy alefalefa fotsiny am'izao misy moa ny volon'le lehilahy tonga de le mitsana be de be tapitapoka iny amin'ny toerana sasatsasany izy misy tsita zay le hoe chute localisée brutale antony mety mahatonga an'iny ny pelady resantsika hoa le antsony hoe pelady manarak'izay ny radiothérapie zany hoe fitsabona cancer misy kokoa eo amin'ny lehilahy la antsona hoe alopecia cicatricielle zay zany ny karazana aretin'ny volony olona anankiray sy ny isan'ny antony mety mahatonga an'io de eo arytsika teny hoe le teigne du cuir chevelu itsika gasy de mahita n'izy io matetika eny amin'ny volony reny ankizy le mandeha ny naninaniny reny de ohatra misy fotsifotsy le mitangorongorona be de be reny de ohatra matevina ohatra ny lakre aretin'ny volo reny re olona teigne du cuir chevelu filazan'izy reny izy reny de ny agent misy otrika aretina zany mahatonga anazy teneny hoe agent pathogène ny agent pathogène tompoko de ny dermatophyte na champignon mahatonga an'izy reny ary izy reny de tena mifindra be any amin'ny ankizy mbola mianatra le ankizy kely le any amin'ny garabola reny ohatrany jereny ohatra misy lakre de lasa mboatra miboribory de ny olona miaina en collectivité ny ankizy any amin'ny crèche mandritra an'ireny andro isin'ireny rivodoza sy ny tondra-drano reny de mifindra be izy reny zay mahatonga ministère amin'ny fahasalamana mandray tanany ny amin'ireny fahasalaman'ny olo reny satria any ny fisehoan'ny valana aretina io champignon io zany de tena be de be amin'ireny ankizy any reny indrindra ny ankizy tsy mandro tsy misasaloha isan'andro tsy manao madio le ankizy tsy diovintsika ray aman-dreny noho ny antony maro reny zany de tena azo avy amin'ny champignon izy io ny réservoir zany hoe nahitanan'izy io dia ny olona anankiray homme parasité moa ny fiteny anazy olombelona io ny biby ihany kokoa animal parasité misy biby anankiray zay misy ao amin'ny biby izy io de mety makany amin'ny volon'ny olona satria ny biby matetika feno volo volona alika ny volona saka volona ondry misy an'izy reny de mifindra tsika olombelona hita ihany kokoa izy reny eny amin'ny tany eny satria mikokotra le olona anankiray de milatsaka eny lay champignon de mifindra any amin'ny olona anankiray le manao roulade ny ankizy milalao sy ny namany manarak'izay io réservoir n'io dermatophyte io kokoa dia ny lésion cutanée et cuir chevelu infecté de l'homme zany hoe raha zavatsika lay hoditsika ty mety misy an'le izy eny amin'ny volontsika misy an'le izy misy olona anankiray marary ny volony de mandeha izy mandeha miety any amin'ny mpanetiny dia nefa izy tsy voatsabo de mandeha miety any de lasa mifindra any amin'ny olona hafa zay zany le hoe réservoir an'ilay champignon le dermatophyte ny olona anankiray manarak'izay resantsika indray ny antsony hoe source de contamination zany avaiza zany izy io de tenenitsika veto fa tonga de ny lésion cutanée ny areti-koditra ety ety amin'ny hoditra ety ny any amin'ny loha na ety amin'ny hoho indrindrindrindra eny amin'ny hoho de eo amin'ny filahinana eo amin'ny fivavinana na ty ambany helika na manodidina ny lavabody ao zany ny isin'izy ireo zay hoe lésion cutanée poil infecté de l'animal na amin'ny biby io na amin'ny olona manarak'izay ny sport dans la terre eny amin'ny tany eny zay zany le antsony hoe source an'ilay antony mahatonga an'ilay izy
eo ndray zany resantsika indray ny antsena hoe mode de contamination amin'io dermatofite io ahoana indray zany ny fifindrany izy io a eo amin'ny olona anankiray voalohany a ny antsena hoe eo amin'ny olona samy olona misy zay manaraka zay a partir ny environnement tontolo iainantsika mamindrany izy io zay zavatra zay zany a anankiroa ny tontolo iainantsika sy ny olona resantsika hoe contact direct eo amin'ny olona ny volon'ny olona sy ny tanan'ny olona zay zany antony mahatonga an'izy io hoe mode de contamination manaraka zay ny environnement contact an'lay olona amin'ny alalan'ny zavatra nampiasan'lay olona anankiray ohatra ny figo ny tondeuse ny hety reny zavatra amin'ny borosy nampiasana misy tsonona ty le borosy mivolo iny amin'ny alalan'ny akanjo amin'ny alalan'ny satroka ny bonnet casquette zavatra io reny tsy de tsara mihitsy mifandimby satroka mihaja io na inona satria aretin'ny olona anankiray lasa mifindany mihitsy zay le mode de contamination an'lay aretina zay ataontsika hoe tsy tsara mihitsy mifandimby borosim-bolo io tsy de tsara mifandimby figo tsy de tsara mifandimby satroka io a tsy mety amin'ny ankapobeny a io dermatofite io de eo amin'ny 2 na 3 herinandro aorinan'lay contact infectant moa fitenany izy lay fampikasina nanaovanao an'le volon'le olona de maniry eo iny zavatra iny de misy eo le trangana aretina mety mangididy me manomboka mihitsana ny volo zay zavatra zay zany a tokony ho fadina be de ny antsona hoe ny période d'incubation zany hoe zay le nresantsika hoe 2 na 3 herinandro eo amin'ny ankapobeny misy nefa efa bolana teorina na 5 volana teorina jerena amizay misy fotsifotsy me mangididy ny volon'le olona anankiray eo tsika voagaga hoe fanahoana izy io nefany a raha toa ka voadio an'lay mpanety lay zavatra lay fitaovana nampiasany de tsy de mifindra be loatra fa raha toa ka tsy voadio tsara le izy na tsy misasaloha lay olona avy niety na nampiasan'le fitaovan'ny olona anankiray de mora mifindra be izy io matetika izy io a de hita ao amin'ny fianakaviana mihabebe ny fianakaviana ndray voan'izy io zay zany a ny population misy koa zany le tenenina hoe facteur de risque de gravité zany hoe izy io zany facteur de risque de gravité zany a de le mifandimbidimby an'lay fitaovana ampiasana lay figo a ampiasan'ny olona marobe a dia ny vahaolana zany de tsy misy raha tsy ny hoe mitandrina tsara ny mpanety mikarakara ny volo tsy mifandimbidimby an'reny fitaovana ireny a fa manjary miteraka zavatra hafa mihitsy eo amintsika lay olona anankiray zay ataontsika hoe marary lasa marary tsy fidiny zany a ny olona anankiray amin'io aretin'ny volo io ny tainina ndray zao no resantsika ny taininy du cuir chevelu ny tainina du cuir de chevelu zany de aretina azo avy amin'ilay hoe dermatofite misy izy io zany champignon zany ny alalantsika anazy olatra angamba ozy izy tsika malagasy de misy karazany maromaro ny tainina misy ny antsoina hoe tainina sèche tainina tendante tonga de le boribory be reny tsisy niny mihitsana misy koa ny tenenina hoe tainina favique zay moa ny anarany amin'ny terme médical misy anarany daoly zany aretina amin'ny médecine de misy ny antsoina hoe tainina inflammatoire na kerion izy io zany dia mycose any amin'ny volon'ny olona sy eo amin'ny volon'ny biby anankiray ny olombelona moa tafiditra ao anatin'ny biby sy zavatra zay zany anisan'ny antony mahatonga ny volon'ny olona anankiray ihitsana zay antony be be zay de misy ihany kokoa ny antony mety mahatonga ny fitsanany volon'ny olona anankiray dia ny manaranaka sola vatony ozy izy tsika antony anisan'ny mahatonga ny fitsanany volon'ny olona dia ny adi-piainana ny stress ny fitebitebena lava le tsy mitsikitsiky de indrindraindrindra kokoa tena antony mahatonga ny fahasalan'ny volon'ny olona dia ny fanaovana satroka foana kaskety sy ny satroka zay mahatonga jerenareo reny miaramila reny ny polisy ny gendarme miaramila lasa sola vato ny dolodolo fa maninona ka manao satroka foana isaky ny rehetrarehetra ny zareo lefa le somary le be grade ndray manko tsy de manao fa ny zazavao matetika de sola akoatra ny zalahy efa tsy maintsy solana foana fa inona tsy maintsy zay miaramila azy le sola iny ny voahan'ny bogositeny fa ho amin'ny olona sasany dia tena tenenina mihitsy tsy tokony anao satroka mihitsiny raha azo atao raha tsy any amin'ny toerana hoe mamay be
fa misy moa ny olona de lasa tena fahazarana zany io manao satroka io de anisan'ny antony mahatonga ny fahasolana zany ny fanaovana an'ireny satroka ireny mandavataona. Manarak'izay ny karazana cancer, tumeur de anisan'ny antony mahatonga an'io. Aty ananonanona aty mitratra any amin'ny Tsinay any amin'ny Tranjaza any amin'ny toerana hafa any misy cancer fa lasa mesola lay olona. Anisan'ny cancer amin'izay zany carcinome basocellulaire, carcinome épidermoïde any amin'ny tumeur zany izy io. Mety cancer eny amin'ny volo eny amin'ny lohan'ny olona eny mahatonga an'io. Zany hoe maladie générale anankiray zany, aretina anankiray any amin'ny toerana hafa mety hiteraka fahasolan'ny olona anankiray. Tsy voatery hoe zavatra eo amin'ny loha eo ihany no mahatonga an'le izy fa noho ny antony maro dia maro. Ny fiseho amin'ny fahasolan'ny olona anankiray zany dia misy antony be dia be. Ny antsoina hoe fahaverezan'ny volo zany le veriny volon'le olona rehefa mihoatra ny 80 volo isan'andro mihitsana de efa tena zavatra tsy normal izany, tena efa ataontsika efa tena trop, mila tsaboana tsara. Satria ny fitsanan'ny volo anankiray zany dia ny volon'ny olona tokony very anankiray eo amin'ny 5-7 ka hatramin'ny 80 isan'andro ny normal. Fa raha vao mihoatra ny 80 izy de efa tsy normal. Amin'ny teny vahiny moa izy de tenentsika hoe le cheveu chute 40 cheveux par jour et se renouvelle en permanence, de misolo tsikely isan'andro izy io, misolo foana. Zay zany ny fitsanan'ny volo normal. Fa raha vao mihoatra an'izay izy io de tsy mety. De manarak'izay ny lehilahy normal dia Jules de Gaulle d'Einstein ny lehilahy zany hoe miakatra kely ty fa tsy tonga de miakatra be lasa babangona be hoe vava-mitatra ozy izy ny fitenitsika gasy anazy. Tava-mitatra zany iny miakatra iny tsy normal fa raha ny lehilahy koa tsy manao tava-mitatra fa lasa tsara tarehy be ohatran'io de misy aretina zay reny le lehilahy tenentsika hoe sarisarim-bavy angamba izy reny takany lasa tsy saika ho sarim-bavy. Reny zavatra reny zany dia anisan'ny zavatra mety hiseho amin'ny fahasolan'ny volon'ny olona ray. De manarak'izay ny fitsanan'ny volon'ny olona koa mandritra amin'ny lohataona de tena betsaka any amin'ny faraparan'ny taona any dia betsaka. Amin'ny andro mangatsika indray volon'ny olona tsy de mihitsana firy. Zay zavatra zay zany zavatra tokony ho fantatsika. Ny fitsanan'ny volo de miseho amin'ny endriny anankiroa. Misy ny antsoina hoe chute de cheveux diffuse de misy ny antsoina hoe chute de cheveux localisé. Diffuse tonga de nirehtrarehetra, de misy ny eo amin'ny toerana sasatsasany ihany. Eo amin'ilay chute de cheveux diffuse de ao zany misy an'ilay aretina be dia be zay niresahantsika teo hoe alopécie androgénique, efflavium télogène, efflavium anogène, ny pélade. Ny chute de cheveux diffuse tompoko dia ao be dia be eo amin'ny ankizy tanora, mandritra eo amin'ny vehivavy be voka ihany kokoa, eo amin'ny olona misy fanafody zay ampiasany hitsaboany tena. Izy reny dia be dia be mihitsy. Manarak'izany chute de cheveux localisé zany eo amin'ny toerana kely amin'ny vatan'ny olona amin'ny lohan'le olona ihany no misy mihitsana. De resahantsika ohatra ny alopécie androgénétique, ny pélade, ny alopécie cicatricielle. Mety misy tumeur eo amin'ilay ao amin'le olona ao anisan'ny mahatonga an'izy reny. Manarak'izay kokoa ny champignon, le tenne le niresahantsika teo, reny mahatonga ny chute de cheveux zany misy sola le amin'ny toerana sasatsasany amin'ny volon'ny le olona. Ny stress zay niresahantsika teo dia anisan'ny mahatonga ny fitsanan'ny volon'ny olona anankiray. Eo amin'izay raha mandeha fanontaniana hoe ahoana moa zany ny tokony atao sy ny fisorohana ny fitsanan'ny volon'ny olona anankiray. Voalohany indrindra mbola any am-boaka zany de efa mitandrina be ny vehivavy, tsy mihinan-kinina fanafody fa aloha manatona mpitsabo, tsy mihinan-kinina tambavy fa aloha manatona mpitsabo. Satria ny antony iny zavatra hohanitsika miditra amin'ny vavantsika iny misy fiantraikany. Fadina kokoa ny tsy mihinan-kanina eo amin'ny vehivavy be voaka, eo aminareo vehivavy le bebe le ateneniko hoe le tsara be le mahafatifaty le bebe reny, aza manao an'io tonga de manao régime dramatique le miaina be tsy mihinan-kanina io fa mampitsam-bolo be ao anatin'ny fotoana vetivety ary io tonga de tsy maniry intsony ny volo rehefa avy eo aloha mitandrina tsara. Manarak'izay any amin'ny zareo lay
mikarakara ny volon'ny olona mpanety dia tokony mba miezaka ho maty-anina ny tsirairay manatsara ny fomba fiasany mba tsy fisian'ilay aretina mifindra avy any amin'ny satria be dia be ny olona mandeha makany amin'ny mpanety toerana mivezivezy isam-bolana ny lehilahy isam-bolana ny vehivavy mo tsy haiko indrosa intelo isam-bolana ny vehivavy mandeha mikarakara volo any mba tsy isian'ny fitsana zay ny anisan'ny antony mahatonga ny vehivavy be dia be mitsambola ty matetika loatra fa ny lehilahy isam-bolana ihany lehilahy raha isaky ny 2 volana isaky ny 3 volana manarak'izay kokoa mety tsy fahampian'ny fer sy ny vitamine B12 sy ny vitamine eo dia mety hahatonga tsy fisian'ny fitsana ny volon'ny olona zany nefa tsy miteny andeha hihinana an'izy ireo anay ozy dokotera Domona iray miteny hoe mihinana fer sy vitamine B12 sy vitamine eo satria tsy ampy an'izay tsy atoloko ny dokotera malala hoe tsy ampy an'ireo zavatra ireo ve le olona anankiray mety manana olana ao amin'ny olana ao amin'ny thyroïde le mangeda be reny la misy mibotsina kely eo dia aleo manatona mpitsabo mba fisorohana an'ilay fitsanan'ilay volo satria aleo misoroka ozy izy tsika malagasy toy izay mitsabo eo amin'ilay resaka le champignon la le olatra mahazo amin'ny volo reny manafika amin'ny volo reny dia aleo re olona mitsabo miara-mitsabo tena ny olona voan'izy ireny eo atokantrano zay olona betsabetsaka fa tsy avela fotsiny amin'izao fantenenina hoe misy ny fanafody azo tsabonan'izy ireny ho an'ny olona zay le manao satroka lava sy manao voatery tsy maintsy manao satroka lava reny mba sory rehefa mba tsy maintsy asorina izy ireny fa mahatonga ny fitsanany volo manarak'izay aza manosinosotra produit fotsiny amin'ny volo io fa aleo manatona olona maty-anina risy ireny olona efa niofana nianatra manokana an'izy ireny dia indrindraindrindra koa rehefa misy le aretin'ny volo dia aleo re olona manatona mpitsabo fa tsy mienoen'ny teniny ihany hoe nety tamin'ny anany ohatran'izao dia natao dia mainka niteraka zavatra hafa eo amin'ny vatan'ilay olona dia ny olona kokoa rehefa misy areti-koditra ny ananiny eny fa apatsay foana fa tafiditra ao anatin'ny aretin'ny hoditra ny aretin'ny volo dia raha mahita zavatra hafahafa dia mivatanao any dia aleo manatona mpitsabo fa tsy manaonao foana any ananinanina any dia mihinan-kinana fanafody io dia tenenina etony fa za mihinan-kinana an'io foana fa miteraka fitsanany volo io ary mety hahatonga ny volonao tsy ho sitrana mihitsiny raha vao totoaka hoe tara ny fitsaboana rehefa avy eo manarak'izay dia ny rehefa mahita olona le manana olana amin'ireny volo reny tsika dia aloha re olona tenenina zareo reny manatonina reo mpitsabo aretiny ao io azo tsaboana fa tsy akiviana dia neniny sasany malaza be amin'ny tatoato moa zany dia alaina ny menaka anakapoty zany zao malaza be dia sola ny volo dia asianan'le menaka kapoty iny dia hosorana an'iny eo dia lasa maimbomaimbo avy eo fa maninona nefa tsy mety ho an'ny sasany iny mety nety ho an'ny sasany iny tsy mety zany zavatra ohatran'izany zany tsy tokony teniteny fotsiny ohatran'izay zany tsika fa aleo foana asaina manatona mpitsabo lay olona mba tsy hahatonga n'lay aretina ho lasa ho sarotra tsaboana be rehefa ny ariana any fa ny azo tenenina dia hoe misy ny fanafody fitsaboana ny aretin'ny volo dia aleo manatona ny mpitsabo fa tsy mananao foana ihany tompoko dia mino sy manantena fa dia nisy zavatra azotsika mifampiresahana tanatin'izay resaka lavalava teo izay fa dia mirary soa atsika mianakavy mba samy ho salama tsara sy ahayan'orony mpiarabelona amintsika amin'ny zavatra zay netiny eno tsika kely teo dia mandra-peona mandra-pitafa indray veloma amintsika ny atokantrano dia misaotra betsaka amin'ny mpanao gazetin'ny TV Presse sy ny mpiara-miasa rehetrarehetra